Salamadolo io androanisika dia ndaondray raha iresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Resaka raharaha politika hatrany ho an'ny Rwanda indray Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny faha 1 Aogositra ho avy izao. Roland Ratsiraka nilaza fa tsy mahay ny fanjakana eo amin'ny lafin'ny fitantanana ho izy hatrany. Resaka fandefasana dossier ho an'ny candidat izay ho filohan'ny Commission Union Africain dia Andriamatoa Richard Randriamandranto izay ministra ndrarambahiny teo aloha no narotsaky ny fanjakana malagasy tamin'ny ora farany ka noho izany dia nilavin'izy ireo hatramin'ny farany ny ho firotsahany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina amin'ity ho filohan'ny Commission Union Africaine ity. Resaka fanendrena olona izay hitantana any Bianco indray voatendry hotely generalin'ny Bianco Andriamatoa Razakamanantsoa Gaby Nestor ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sasy tomatobata gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndawary. Fantatra tamin'ny herinandro ity fa nahazo fanasana hiatrika fiainanan'ny filoha Rwandais Paul Kagame ny 1 Aogositra ho avy izao ny filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina. Efa nankatoavana tao amin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ity herinandro ity ny handraisan'ny Madagasikara anjara amin'io izay nolazaina fa hanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena roa tonta. Betsaka izay fivoahana tatoato zay sy ny mbola ho avy fa ny vokatra zay mba manahoana hoy ny mpanara-baovao. Ao anatin'izay fandehanan'ny filoham-pirenena any Rwanda izay dia mampatsiahy zavatra izay nitranga tamin'ny taondasa. Ny lasa moa tsy fanadino ka tsara raha asiana tsiahy kely. Heritaona tahaka izao tranga mitovy amin'ny fandaharam-potoanan'ny filoha izay ho an'ny Rwanda izao no nampipoaka ny raharaha Romivos Andrianarisoa. Nisy dia izay nataon'ny filoha tany Rwanda ny Aogositra 2024 mitovy amin'io izay dia voatao io ny fotoana tamin'izany ka niaraka tamin'ny filoha tany Rwanda izay moa ny talen'ny kabinetra ny fiadiana republika tamin'izany Ramatoa Romivos avy eo nakany Londra ary ny voasambotra taorian'izay iny izay niarahantsika nahalala moa ny toy ny tantara rehefa avy eo izay niteraka resabe etseroa ary tena isany nanaratsy endrika any Madagasikara mihitsy moa izay fisamborana any Romivos tany Londra izay teo amin'ny resaky ny kolokolo izay maro amin'ireo gazety vahiny moa nanakina mafy any Madagasikara nandritra izay. Mahakasika ny fandaniana izay nataon'ny fanjakana malagasy amin'ny fanohanana an'ireo atleta izay nalefa nanao an'ny lalao olimpika any Paris moa tamin'ity taona ity dia maro ny naneho hevitra ka isany naneho hevitra tamin'izany Andriamatoa Roland Ratsiraka izay sombam-bahoaka ny Toamasina voalohany. Raha ny fantatra dia 500 miliara ariary no nampiasaina nefa atleta fito ihany no mandray anjara amin'ny lalao olimpika any Paris io. Atleta fito monja no misolo tena any Madagasikara any Paris amin'izay lalao olimpika izay. Fa inona ary no ataon'ireto mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ireto? Io ny fanontaniana izay napetraky ny Andriamatoa Roland Ratsiraka. Nampiasa vola tsy latsaky ny $100 izany hoe 500 miliara ariary izy ireo nefa inona no mba vokany? Kianja tsy manara-penitra akory, tao mahamasina sy ny tao toamasina ka tsy afaka andraisana ny fananana iraisam-pirenena intsony nefa nandoavana miliara mampiomehy sady mahamenatra ireny kianja namboarina ireny dia natao handefasana tsenam-barom-panjakana fotsiny ihany hoy hiatrany Andriamatoa Roland Ratsiraka raha naneho ny heviny mahakasika an'izay fandaniana izay ary no mamafisiny tamin'izay fanehoan-keviny izay fa misy hoy izy ny tsy fahaizana mitantana ao anatin'izay satria porofiny izany hoy izy ireo bilan izay katastrofika misy amin'izao fotoana izao. Manoloana izay fanehoan-kevitry ny Roland Ratsiraka izay dia maro ihany koa ny mametra-panontaniana amin'ny ilay manao hoe hoentina handroso ve ity firenena ity sa hoentina hihemotra? Nefa Madagasikara tsy maintsy mandroso ny tanjona ary izay moa
no henontsika foana matetika asa raha mba ho tanteraka ihany izay nofinofy ny voaka malagasy rehetra amin'ny resaka fampandrosoana izay. Eo amin'ny resaka candidat ho filohan'ny commission Union Africaine indray dia i Richard Randriamandranto izay ministra ny raharaham-bahiny teo aloha no narotsaky ny fanjakana malagasy tamin'ny ora farany tamin'ny 9 aogositra izay fepotoana farany fandrotsahana ny dossier. Araky ny vaovao voaray hatrany dia tsy nanaiky nanolotra sy nanohana ny firotsahan'ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Hery Rajaonaromampianina ny fanjakana malagasy na dia tsara toerana tamin'izany aza ny tenany. Ka manoloana izay mipetraka ny fandaniana izay nalefa ny besin'ny maro amin'ilay hoe tena mbola ao ve ilay lonilony noho ny firehana tsy mitovy no mahatonga an'izany tsy fanohanana any Andriamatoa Hery Rajaonaromampianina amin'izay candidat ho filohan'ny commission Union Africaine izay sa inona no tena mety ho antony izay. Eny io moa zany matoa ny fanjakana manendry izay olona etretin'izy ireo azon'izy ireo itokisana izay dia ao raha ary izay moa ny hitan'izy ireo fa mety sy hampandeha raharaha ka rariny sitsiny raha izay no tendren'izy ireo. Eo amin'ny Bianco indray araky ny didim-panjakana izay noraisy ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina dia voatendry hotele general vaovao ny Birao Mahaleotena iadiana amin'ny kolikoly na ny Bianco Andriamatoa Razakamanantsoa Gaby Nestor. Izy dia mpahay lalàna, mpampianatra mpikaroka ary mpitsara misahana amin'ny ady ifanaovana amin'ny fanjakana. Zanaky ny faritry Sofia ihany koa ny tenany izay avy any Paul Berger. Betsaka ny andraikitra goavana efa noraisiny raha teto amin'ny tany sy ny firenena. Efa nisahana ny filohan'ny fitsarana misahana ny ady ifanaovana amin'ny fanjakana tany Fianarantsoa. Tale iraisam-paritry ny Bianco tany amin'ny faritry Antsiranana sy ny Toamasina. Farany teo talohany nahavoatendry azy hotele general izao dia tale tao amin'ny Bianco Ambohibao ihany koa ny tenany. Raha fintinina dia azo lazaina ho tena ampitraikefa amin'ny sehatra ady amin'ny kolikoly io ny tenany. Marihina fa nisy anarana telo no natolotry ny vomiera izay mitandro ny fahitsiana na ny CSI tany amin'ny filohan'ny repoblika fa atoa Razakamanantsoa Gaby Nestor no nitendreny hisahana an'ity andraikitra goavana ity mandritra ny 5 taona araky ny fepitoam-piasana izay voafaritry ny lalàna. Ka noho izany dia mirary fahombiazana tanteraka ho an'ny Andriamatoa tale generaly Bianco vaovao ity. Enganeka tena ho voafongotra hatramin'ny fakany izay resaka kolikoly izay malaza raha ho an'i Madagasikara izay ary sehatra rehetra dia ahitavana an'izany trangana kolikoly izany avokoa. Izay sy zay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny am'sesy tomatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.